يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلندن نمانة أرابا وانسكريتا panarakat stapakan fetalaf ni TVM am ni zo marena ni zuma izo rala sana bavi atau natin finuna Islam tamnirna ronska dia ni resedesaka makaska tantaran de ulun lavabatu iro tanura izena industria ni finuani referenje ni panjaka dakianos kanandia niafna tani andavabatu harna patrin Allah subhanahu wa ta'ala nandita ni stelnjatona 309 ans izy ireo tao anatin'izany lavabato izany ary taty aoriana rehefa mifodia efa niova avokoa izany mpitondra sy ny olona entina ary ny tanàna izay nisy azy ireo ary nisy lesona tsoana amin'izany fa raha mitazona ny finoanao ianao dia tsy maintsy enjehana ary enjehana amin'ny finoana izay tazominao. Amin'ny androany ity inshallah dia maka tantara faharoa ao anatin'izany suratul kahf izany satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny teny mazava tsara ao anatiny amin'ny hadis manao hoe man qaraa surat al-kahf yawm al-jum'a adaa lahu min an-nuri ma baina al-jum'atayn. Nizaniza aminareo mamaky ny surat al-kahf amin'ny andro zuma dia wazavai ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fiaina ny ray manontolo mandra-pahatongavan zany zoma manaraka izany satria nahoana satria misy tantaran'ireo efatra izay noreketiny Allah dia ny olony lavabato voalohany amin'izany ary ny sahibul jannatain ny tompon'ilay jardin anankiroa no tantara reketiny Allah faharoa ao ary zay no horaisintsika amin'ity androany ity. Tamin'ny vanim-potoana teo aloha teneniny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nisy lehilahy anankiray izay nanana jardin anankiroa. Tao anatin'izany jardin anankiroa zany ao avokoa ny voaloboka ny vokatra rehetrarehetra dia nanan'izany ary manana ny ampy izy amin'izay fotoana zay ary izy manana namana io namana io dia mahantra tsy manana an'ilay zavatra izay ananana. Zany teny zany dia teneniny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny suratul kahf ka miteny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binaqlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Tantarao hoe Allah subhanahu wa ta'ala ny exemple ny lehilahy anankiroa. Ny ray amin'ireo lehilahy anankiroa ireo dia nomenay zaridaina anankiroa. Zany zaridaina zany dia feno vokatra voaloboka sy ny vokatra hafa akoatran'izany. Ary eo amin'ireo zaridaina anankiroa ireo dia amin'ny sisiny zany ihany koa mbola mifenonay ireo karazana hazo sy ny voly hafa akoatran'izany, zany hoe fahasoavana tena feno ary lehibe azon'izany lehilahy izany. Kiltal jannatain atat ukluha walam tadlim minhu shay'an wa fajjarna khilalahuma nahara. Amin'ireo zaridaina anankiroa ireo dia samy nanome vokatra mahafapo avokoa ary tsy misy kianina amin'ny vokatra zay azo amin'izany jardin anankiroa zany. Ary tsy vitan'izany fa eo anelanelany zany jardin anankiroa zany dia nadefasany Allah ihany koa renirano manondraka an'izany jardin anankiroa zany, zany hoe fiadanana sy fahasoavana tsy misy tahaka zany ho an'izany lehilahy anankiray zany. Fa ny namany kosa dia mahanitra fadiranovana ary tsy manana an'izany fahasoavana lehibe izay azony izany namany zany. Wa kana lahu thamaruhu faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara.
ka ilay nahazo an'izany zaridaina anakiroa zany mirearea izy ary rehefa niresaka tamin'le namany mahanitra izy dia niteny tahaka zao hoe ana aktharu minka malan wa azu nafara, zao dia manana harena bebe kokoa maromaro mihoatra anao ary zao dia ambony ny toerana misy sy ny foko izay naviako. Zany hoe mirearea amin'ny harenany izy no sady mirearea amin'ny foko sy ny fianakaviana izay niaviany. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi, niditra tao anaty amin'ny zaridaina anakiroa andreo izy miaraka amin'le namany netiny nandeha nitsidika namangy an'izany zaridaina anakiroa zany. Dia niteny izy tamin'ny namany ma azunnu an tabida hadhihi abada, ireto fahasoavana lehibe azoko reto dia tsy andron'izy reto ho foana, tsy misy andron'izy reto ho maina na ihany koa hivadika tsy ho isy neninina. Zany hoe mieritreritra izy fa fahasoavana izay eo aminy dia tsy hivadika velively na tsy ho tapitra velively. Wa ma adhunnu saata qaimatan wala irudidtu ila rabbi la ajida khairan minha munqalaba. Ary zao izy dia tsy mieritreritra n'izany zay teneninao zany, satria io namany io mananatra azy hoe mbola misy an'le fisiny andro farany ary ny zavatra rehetra ny atomboka dia misy fiafarany ary io hatsarany io mety mbola misy ihany koa fiafarany io. Dia niteny hoe za tsy mino an'izany fitsanganany andro farany zany, ary za tsy mino an'izany resaka rediredinao zany, tsy misy zavatra inoko amin'izay rehetra zay voalazanao. Ary raha ohatra ka sendra misy ary zany zavatra voalazanao zany dia rehefa za miverina any amin'ny tompoko amin'izany andro farany sy andro fitsanganana zany, la ajidanna khairan min hadha, za mbo ahazo ary mbola ahita tsaratsara ny reto zaridaina zay nanako ankehitriny izany. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfa thumma sawwaka rajula. Ilay namany mahanitra dia tsy mitsahatra mananatra azy ary miantso azy mba hiverina hankasitraka ny Allah, satria ny fahasoavana tahaka zany dia mendrika ny fankasitrahana sy ny fiderana ny Allah ary fisorana azy. Fa tsy sanatria nomena fahasoavana anao dia andeha hirearea manoloana ny namanao, fa ilay mahanitra nanao adidiny amin'ny mahampino azy, adidiny amin'ny mahampanompony Allah subhanahu wa ta'ala azy. Satria ny mpanompo anankiray rehefa mahita ny namany very, rehefa mahita ny namany very lalana na mirearea dia areniny izany, ahemotrany izany na averiny amin'ny lalana mahitsy. Dia niteny ilay namana hoe akafarta billadhi khalaqaka min turab, ianao ve mikomy ilay tompo ilay nahary anao amin'ny alalan'ny tany, thumma min nutfa, avy eo avy amin'ny ranonaina, thumma sawwaka rajula, ary rehefa avy eo nanabe anao ka nahatonga anao lehilahy lehibe feno fahasoavana feno zavatra rehetra tahaka zao. Walau dakhalta jannatak qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dia mbola nananitra ihany izany nama zany teny ny fanao izy rehefa miditra anao anatin'izany zaridaina anakiroa anao zany, rehefa mahita ireo fahasoavana maro ireo dia inona zavatra zay tokony tenenanao hoe masha Allah, ity no fahasoavana avy amin'ny Allah, midera ny Allah, mankasitraka ny Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Tsy misy hery, tsy misy tanjaka ary tsy misy fahasoavana afa-tsy avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Izany anatra zany dia ho antsika rehetra. Rehefa misy fahasoavana eo aminao, rehefa nomeny Allah fahasoavana anao zay tsy azo ny namanao, dia anao miteny hoe masha Allah, la quwwata illa billah, tsy misy tombo, tsy misy hery, tsy misy tanjaka nazahoako an'izao fahasoavana zao afa-tsy avy amin'ny Allah. Izany no tokony teneninao iny namana iny rehefa hitanao zao fa tsy manana na ihany koa zay somary osa raha oharina amin'ny fiainanao. Fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik, satria raha manao an'izany ianao ka tsy hainaiky an'izany ianao dia za mino izy fa indray andro any tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ilay tompoko ilay inoko dia hanome ahy izany zaridaina tsaratsara noho ny zaridainanao io, satria ny mpanompony Allah dia mino ny fisokafany anjaram-pahasoavany avy any aoriany. Wa yursila alaiha husbanan, fa raha ianao kosa hozy izy mikomy amin'io fahasoavana lehibe io dia mety anoano andefasany Allah subhanahu wa ta'ala sazy ianao, ho andefasany Allah subhanahu wa ta'ala zavatra manjo
an'io jardin anankiroanao io dia am'izay fotoan'izay anao maninona matiantoka na ihany koa ritra ny rano zay manondroka ny jardin io ka tsy misy zavatra azonao atao amin'izay fotoana zay teneniny nananatra izy mba hahatonga nyty olona ty ho tonga saina saingy ny fanambonian-tena saingy ny fireareana saingy ny fanambaniana ny hafa no nataony ary zany matetika no aretin'ireo olona izay manana ny maizy azy aretiny olona izay nomem-pahasoavana tsy mba mahay mankasitraka fa mifanohitra am'izany no ataony dia mirearea izy amin'izany harena izay nataony zany saingy tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia manao ny ataony rehefa nandefasan'olona anao mananatra rehefa nandefasan'olona anao mamerina anao amin'ny ratsy zay ataonao nefany anao tsy niala am'izany haratsena zany dia tonga ny saziny Allah subhanahu wa ta'ala dia inona teneny Allah subhanahu wa ta'ala wa uhita bi thamari fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa huwa khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada tampotampoka teo dia navadika ny Allah subhanahu wa ta'ala ny zavadrehetra nandefasany rivodoza nandefasany karazana varatra avy any an-danitra nandefasany zavatra izay nandrava an'izany jardin anankiroa izay feno vokatra izany ary ritra ny renirano ary tsy nisy zavatra hita teo amin'izany jardin zany fa tonga de fasika sy tany fotsiny no hita teo fa ny vokatra rehetrarehetra dia niala teo noravainy Allah sasany may sasany ringotra ny azony rivodoza sasany niala amin'ny fotony tsy misy zavatra vanona intsony tamin'izany jardin anankiroa n'izany lehilahy izay nirearea tamin'ny namany zany dia teo izy nanomboka namafatanana zay teneny Allah yukallibu kaffayhi namafatanana vokatry nenina izay nataony tamin'ny fikomiana any Allah subhanahu wa ta'ala sy tamin'ny vola aman-karena izay namatsiany an'izany jardin anankiroa zany dia niteny izy manao ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada tahaka zay ozy izy za dia tsy nikomy any tompoko izay tompo Allah subhanahu wa ta'ala walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira ary mifaranany Allah tataran'izany lehilahy zany manao hoe tsy nisy nandehan'olona na andehambahoaka na olona hafa nandeha niaro sy nanavitra an'izany olona zany tamin'ny jardin izay nananany satria nahoana fireareana nataony ka tsy nisy olona nanavitra azy ary tsy vitan'izany tsy navita nanavitena izy tsy navita niaro an'izany jardin anankiroan'izany fa rava tanteraka ny fananany nenina ary tomany ary karazana fanekerana tanana no nataony tamin'ny farany vokatra n'izany nenina izany ary teo izy voanatsapa fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala manafay sy manasazy ny olona zay tsy mahay mankasitraka amin'ny tsara sy ny fahasoavana izay nomeny zay ny tantarany tompony jardin anankiroa lesona lehibe azontsika tsoahana amin'izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala mandefa ny fahasoavany amin'olona anankiray ary ny ray kosa mety ahena ny fahasoavana zay tonga eo aminy ka raha ohatra ka tonga aminao ny fahasoavany Allah tonga aminao ny izany karazana anjaram-pahasoavana anjaram-pivelomana tsara mihoatra ny namanao zany dia ny zavatra tokony ataonao dia fitenenina masha Allah la quwwata illa billah tsy misy la hawla wala quwwata illa billah tsy misy hery tsy misy tanjaka afa-tsy avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fideranany zany tsy vitan'izany fankasitranao ny Allah tamin'izany fahasoavana lehibe izay nomeny zany satria raha ohatra ka mikomy an'izany fahasoavana zay nanao tsy manaiky an'izany fahasoavana zany nanao dia ho avy ny sazy ny Allah subhanahu wa ta'ala teneny ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny suratu Ibrahim manao hoe wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid rehefa niteny taminareo ny tomponareo hoe raha ohatra ka mahay mankasitraka anareo ampitombony avo eny folo avo eny zato avo eny ny fahasoavana zay efa eo aminao fa raha anao kosa mikomy izany fahasoavana zany dia sazy mahery vaika avy amin'ny tompo Allah no anjoanao
amin'izay fotoana zay. Ka ho antsika raha lasana bavy anatin'ny finoana islam, ho anao zay nomena anjara-pahasoava, mizony zany harena zany eo aminao. Ny zony voalohany dia fankasitranao ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ny zony faharoa dia avokanao ny zony Allah amin'io. Mamoaka zaka ianao raha ohatra ka nafeny fepetrany zaka, ary mamoaka swadaka anao mba ho fanampina ny olona zay akaikinao, mba ahafahany piray vodirindrina, ahafahany manodidina samy misitraka an'izany, ary mankasitraka ny Allah, ary mankasitraka anao ihany koa izy ireo amin'izay fotoana izay. Zay ngamba no lesona lehibe azontsika tamin'ny tantaran'izany tompony jardin anankiroa izany, ka ho antsika rehetra aoka samy andinika amin'izany lesona lehibe zany. Zay ihany koa no entintsika namarina an'ity fandaharana amin'ity androany ity. Isorako anao ninaraka an'izany atranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny zoma herinana eto izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله